Amin'izao farany taona sy fiandrasana ny taom-baovao izao dia mitondra fanazavana momba ny fampihavana-pirenena ny avy ao amin'ny fikambanana malagasy mampiray firenena amin'ny alalan'ny Andrina Robert. Asan'ny malagasy mampiray firenena dia ny manambatra sy mampirahina ny foko 2020 manerana ny Madagasikara sy ny lafivalon'ny nosy. Zay no andraiky ny sy adidin'ny malagasy mampiray firenena. Ka io tsy vo tamin'ity taona 2024 ty no nitomboany zany, fa tamin'ny taona 2024. Satria ny filoha pirenena Zafy Albert moa dia nipetraka ao Ray aman-dreny ny fihavanana. Kanefany ny Ray aman-dreny Zafy Albert dia nitarika an'izany fampihavana pirenena zany tamin'ny alalan'ny fanaovana politika sy nahavitana inona na inona zany fampihavana pirenena ara-politika zany. Zay no nahatonga ny Ray aman-dreny ara-drazana miezaka ny fanatona sy ny fampiresaka hoe inona zavatra tokony atao eto amin'ny firenena amin'ny itezana ny toetsaina sy ny fisaina, indrindra ny fiandrianana sy ny hasym-piandrianana ny firenena sy Madagasikara. Ka tanteraka tsakany sy andavana zany fa ny nanomboana azy dia teto Antananarivo dia aveo nitatra nakany Fianaratsoa, dia aveo nitatra nandeha nakany Toamasina, dia amin'ny taona ho avy zao amin'ny 2020 io izy dia any amin'ny faritany Sakalava sy ny Tsimihety any Boina, zany hoe any Majunga zany.